pianako ianao no fitarako ianao no tomposina haria ilay tokony fanay ianao no antony fisina ianao tianalana tianampina matrobetra faso avanto ianao no tontoloko ianao sisray asambarako mandrakizay fiadanako ianao vatolamy ianao diamy hanorenana ianao fanaperana ianao aviakanay fiainana mandrakizay tonga vafaingana pamonjy so ianao no andrasako Fanyeto efa mankaleo etebetebe sy toreo hani vo tena tafatambatra tontolo masambatra ianao ziray masambarako mandrakizay fiadanako ianao vatolamy ianao diamy hanorenana ianao fanaperana ianao ziray masambarako mandrakizay fiadanako ianao vatolamy ianao diamy hanorenana ianao fanaperana ianao ziray masambarako mandrakizay fiadanako ianao vatolamy ianao diamy hanorenana ianao fanaperana vitanao no amonjenana fanirany tomponao monanavotanyana tsy misy azonao atao afa-tseo amin'ny Kristy ekeo eo ami
janenina akurihianau nanulutenau azy fahafiainana sambatra no atolony ho anao feno fifaliana no ny finona raisoaneho mpamonjy ary mpanavotrana tezo fiziano meheriana andesinao zao tontolo izao fiziano meheriana andesinao zao tontolo izao
Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Faly miarahaba ny ankizy rehetra indray ty fotoana manokana ity. Fotoana manokana izay natao anarahany ankizy kely rehetra fandaharana mahafinaritra. Anisan'izany ny tantara. Tiany Yvonne no hitondra tantara ho anareo amin'ity takarivo ity. Dia samy ary mihaino tsara fa anaraka izany tantara izany isika. Fa iny dia tsy mba nisy ny filohan'ny repoblika ohatran'izao amin'ny andro havelomantsika izao, fa mpanjaka no nitondra ny tany sy ny fanjakana. Tamin'izany dia efa nisy ny asa fambolena ohatran'izao amin'ny andro havelomantsika izao. Mamboly ny olona, dia mioty ny vokatra ny olona. Tamin'ity indray mitoraka ity dia vokatra ny varin'ny mpanjaka. Rehefa vokatra ny vary ankizy, dia tsy maintsy jinjaina ny vary. Dia ngeza be ny tanin'ny mpanjaka, tsy vitany rery izany. Tsy maintsy miantso ny vahoaka izy. Andao daholo avy hijinja ny varin'ny mpanjaka. Dia rehefa tonga ny fotoana anaovana ny asan'ny mpanjaka, dia tonga daholo ny olona tsy ankanavaka na kely na lehibe, na antitra na tanora. Dia nentanina ary ny olona. Zao hijinja ny varin'ny mpanjaka isika. Noho izany, izay manana sarety dia mitondra sarety hitomana ny vokatra. Izay manana sobika mitondra sobika. Izay manana kitapo hoentina ny kitapo. Eny fa na dia fitaovana madinidinika ara dia hoentina daholo. Niomana daholo ny olona. Raha pitso voamaraina be izany dia tsy maintsy tongotsika hanao izany asa izany. Tonga ny apitso maraina. Inona hoy ianareo? Reny olona fa mitandro zotra ho any amin'ny tanimbary mpanjaka. Andeha aninona moa? Andeha hijinja vary izay mihitsy. Ary rehefa avy eo dia atao ahoana ilay vary? Ho tomina ho any an-tsopotry ny mpanjaka. Lasa ary tonga soamatsara teny tanimbary. Dia samy nameno ny saretiny izay nanana sarety. Samy nameno ny sobikany izay nanana sobika. Samy nameno ny arona izay nanana arona sy ny fitaovana maro samihafa. Dia nandeha ny fitaomana.
ny atoandro ihany ny andro mbola tsy vita ny asan'ny mpanjaka. Tao anatin'izany ndraka izy dia nisy a fianakaviana somary hafakely. Zao no nataon'le dada tao anatin'le fianakaviana. Vary ny mpanjaka no tomina ko ny saretiko no sombaiko any. Ahoana mihitsy no etiko any reto goniko tsara tarehy vao nividiako reto. Tsy manaiky an'izany a. Andao a le zavatra efa ratsiratsy kely reny no entintsika any. Dia reny ny tomantsika vokatra. Dia izany tokoa raka izy ny nampiasain'izy ireo. Arona ratsy kely sady kely ny entiny. Ny olona nefa inona moa ny entiny zareo teo? Mitondra izay rehetra nananany ary ny tsara indrindra. Dia nandeha ny fitaomana. Samy nanao izay nahafa-po ny mpanjaka. Nenitoy ihany ny asa ary ny hariva ihany koa ny andro. Rehefa nojerena ny vary teny am-tanimbary, kely sisa dia ho vita ny asan'ny mpanjaka. Inona hoy ianareo? Nisy antso tampoka. Azafady e! Azafady eo! Ajanona kely aloha ny asa. Gaga ny olona. Fa ahoana no ajanona nefa mbola misy tsy vita angereo e? Dia nijanona. Dia niteny ny mpitondra hafatra ny mpanjaka. Zao ry vahoaka. Araka ny hafatra ny mpanjaka dia samy mameno ny fitaovana nentiny amin'izay ny tsirairay. Dia samy lasa nandeha nameno ny fitaovana nentiny. Fa inona ary ny antony? Tsy efa izany ve no natao teo hoe ho fenona ny fitaovana ko maninona indray mbola antitra niterina toy izany? Dia rehefa vita izay dia ajanona kely indray aloha. Ozy le mpitondra hafatra. Eny e, mpanjaka moa no miteny ny mpitondra hafatra ny mpanjaka. Inona moa nandavana an'izany fa andao tanterahany e. Dia lasa ny fenona daholo ny fitaovana. Izay nanana sarety dia mifenona ny saretiny. Izay nanana sobika dia mifenona. Dia rehefa vita izany dia samy mipetraka ny andro mibaiko manaraka. Vita tompoko, hoy ny rehetra. Dia lasa ny andro. Mbola miandry kely. Aza misy mihetsika fa mbola misy zavatra atao. Kelikely. Iny fa tonga avy any ny mpitondra ny mpanjaka. Taloha manko tsy nisy fiara fa fitaovana taritin'ny biby no entina hitondrana ny mpanjaka. Tsy le fiara tsara tarehy be ohatra ny hitantsika amin'izao fotoana izao. Dia tonga ary ny mpanjaka. Rehefa tonga ny mpanjaka dia ny ainy ny vahoaka. Nanikina, nalalitra, nanidina ary tsy heno. Inona hoy ianareo? Niteny ny mpanjaka. Inona no nolazainy? Ry vahoaka, tena nahafinaritra ny zavatra nataonareo tamin'ity an'ity. Le vokatra be dia be teo dia tena voataona daholo. Tena faly tena faly Tsy vita amin'ny fifaliana nefa fa misy maha-pakasitrahana tiako omena anareo. Inona izany? Inona? Samy mifanontany daholo ny rehetra. Fantatrareo ve? Tsy inona izany ry vahoaka malala fa zay nitondra sarety ka nahafeno ny saretiny dia atolotro ho azy ny vary ao anatiny. Zay nitondra kitapo ka nahafeno ny kitapony dia atolotra ho azy ny vary ao anatiny. Dia toy izany koa ny fitaovana rehetra izay nentinareo. Hoentinareo mody reny rehefa vita ny resaka hifanaovantsika eto. Hoe! Kay nahazo vary tsika. Tsy mividy vary intsony tsika ry dada. Ny antsika sarety kitapo inona feno daholo. Tsy mividy intsony izany tsika amin'ity taona ity. Tena marina izany. Tao raka izy ny famihana, tao ny fanoroka, tao ny tsinjatsinjaka. Samy nanao izay fihetsika tiany natao. Tao anatin'izany anefa. Mba fantatrareo? Azonareo an-tsaina ve? Nisy ilay fianakaviana izay tsy mba nakasitraka ity asa atao an'ny mpanjaka ity. Inona le nentiny moa? Tadidinareo? Arona ratsiratsy sady kely dia kely.
dia inona izany no fenony le arona ratsiratsy sady kely tea voakepoka tsika zany tsy mba mahazo ohatry ny olona jereny olona zao tondra sarety mody dada ihany ingeny nahatonga an'io e raha mba nitenenanao raha matoa dia mba netiko ihany le anina toerana nazavainao hoe isy fizarana nga nisy nalalan'izany e lasa niady rakizy le fianakaviana sady niady zareo no tsy nahita fifaliana tamin'ity asa ity teo kivy ketraka ohatrany tsy te hitondra n'ilay arona akory satria menatr'olona ny olona rehetra mivimbina zavatra goavana be daholo izy rery no mivimbina zavatra ratsiratsy vita sahady le tantara rakizy tantara izay hitondra fampieritreretana ao antsika satria nahoana sika koa indraindray rehefa misy asa atao mety asa any an-tsekoly io mety asa eo amin'ny fiarahamonina io mety asa any am-piangonana io mety asa amin'ny toerana maro samihafa dia raha vao tsy asantsika ao an-trano le izy dia ataontsika an'izany koa nga io manome vola ho anainga zany mampiditra vary any ambavanainga zany sy ny sisa dia tsy mety manao tsika kanefa androany dia nanome lesona ilay tantara fa zava-dehibe ny fandraisana andraikitra naiza naiza amin'izao fotoana izao dia manana asa goavana tsy maintsy tanterahana koa tsika fantatritsika ve zany asa zany tsy inona izany fa ny asan'Andriamanitra be dia be ny asan'Andriamanitra azontsika atao tsy le mitory-teny eny ambony pilipitra ihany tsy lay mandehandeha manao asa fitoriana eny amin'ny arabe ihany fa betsaka tsy tambo isaina mety amin'ny alalan'ny asa fanampiana misy olona be dia be sahirana amin'izao fotoana izao sa tsy marina izany manana zavatra azo omenan'ireny ve ianao angony fa ho atolotritsika azy izany mety fitiavana asa fitoriana koa izany indrindray tsika miavonavina amin'ireny namantsika ireny mety mahantra izy ireny mety tsy manam-bola izy ireny dia ozy izy tsika hoe za tsy miresaka amin'ny olona tsy manam-bola za tsy miresaka amin'ny olona mahantra ny ny fitiavako atolotra amin'ny olona izay mahafinaritra ahy ihany tsy mety izany ilaina ny maneho fitiavana ny olona rehetra indrindra fa ny ankizy namantsika any an-tsekoly any dia asehoy fa zanak'Andriamanitra ianao mba fantatritsika moa Jesosy ange tamin'ny teto tany ka tia ny olona rehetra ary navahany manokana tamin'izany ny ankizy kely toanareo ianao mijery ahy io tia ny Jesosy tsy hitantsika maso izy amin'izao fotoana izao fa mahitatsika tena tiantsika tamin'izy teto tany dia trotrono ny ankizy kely tantanany ny ankizy kely dia tsy maintsy kasihany daholo ny ankizy tsirairay avy tsy nanavakavaka Jesosy rakizy na manan-karena io na mahantra io na inona toerana nisy ny ankizy amin'ity an'io ity dia tena tiany Jesosy koa isika raha manana izany toetra mahafinaritra izany satria Andriamanitra dia fitiavana sa tsy marina izany hitatsika fa tena zava-dehibe ny asa fitoriana tsy le tantara teo ihany nanome lesona fa be ny tantara ao amin'ny baiboly izay mampianatra antsika fa zava-dehibe ny fifandraisantsika amin'ny hafa ankoatra ny fifandraisantsika amin'ny hafa dia ilaina ny fifandraisana amin'ny layraintsika dia ilay any an-danitra Andriamanitra izany kanefa izay fihetsika nataontsika tamin'ny ankizy teto tany ny olona teto amin'ity tany ity dia ohatr'izay koa no fihetsika lazain'Andriamanitra fa ataontsika aminy izao indrindra manko ny teneniny hoe izay rehetra ataonareo amin'ireny madinika ireny dia nataonareo tamiko koa samiaro hoe mieritreritra kely inona re no ataoko amin'ny namako amin'ity maraina aty arivo ity manana saribakoly anankiroa omeko ny namako ny anankiray hitako neny fa nividy voankazo be dia be omaly ndeha hozaraiko amin'ny namako ny atsasaka ireny era amin'eny aloha rehefa avy eo dia raha manaiky izy dia hozaraiko amin'ny namako izany inona koa ny avinavina tamin'ny namako tamin'ny herinandro tsy nitenenako mihitsy solofo tany am-pianarana tena aleo fa amboariko izay
ifona amin'ny solofo raha vao tonga any am-pianarana amin'ny latsinainy sa tsy marina izany be dia be aleo aloha avelako eritreritra kely nareo sao dia teniteneniko eto daholo ilay zavatra tokony ataonareo nefa nareo koa mba manan-javatra ho tenenina dia tantarainareo amiko izay rehefa avy eo ho teneninareo zay ataonareo amin'ny namana samy ary mieritreritra kely hoe zay samy nahafantatra daholo hoe inona no atao amin'ny namana dia ataovy ary izany dia ny anio raha misy tokony hanaovanao izany ao am-piangonanao ao an-tokantrano ao eny an-dalambe dia ataovy izany fa ankasitrahan'Andriamanitra maniry indrindra ny mba hananantsika toetra tsara satria Jesosy dia naneho ny tsara indrindra afaka maneho ny tsara indrindra ihany koa isika amin'tio anio ity engany mba ankizy mateo ty ankizy mitory amin'ny alalan'ny toetra ankizy mitory amin'ny alalan'ny fihetsika ankizy mitory amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ary amin'ny fomba rehetra izay azo atao ny ankizy kely rehetra izay nanaraka ity fandaharana ity dia ny faniriana mba ho tahian'Andriamanitra ny ankizy kely rehetra amin'ny manaraka dia mbola hisy tantara mahafinaritra ho entina ao antsika fa afaka fotoana fohy dia asa tanana no aseho antsika asa tanana mahafinaritra fianarana asa tanana tianareo izany eo tena ty za koa tena ty asa tanana dia manarandray ary ny fandarana manaraka misaotra antsika ny aino andehantsika hivavaka alohan'ny isarahana rainay masina tsara indrindra izay any an-danitra eo isaoranay ianao nanome ity fotoana takariva ity fotoana mahafinaritra izay nahafahana niaraka tamin'ny ankizy nandre tantara izahay tantara izay mampianatra anay mba hanao ny asanao ary tsy ny asanao ihany fa ny asa eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny fiangonana any an-tsekoly naiza naiza ampio izahay mba hanana toetra manam-pitiavana ka hahafahanay manao izany asa izany tantano amin'ny sandrom-pitiavanao zahay Jesosy eny ianao lay nampianatra anay ary mbola mampianatra anay no arahanay eo amin'ny zavatra rehetra izay ataonay ta io koa ity takarivo ity ny zavatra rehetra izay mbola ataonay dia apetraka tanteraka eo ambany fijerinao ny fanahinao ny masina nao ka hitari-dalana amin'ny zavatra rehetra izay atao dia mametraka ny fiainanay eo ambany fijerinao ary izahay fatonononay amin'ny anaran'ilay Jesosy tianay izany vavaka izany amen. Comme
izao tika dia tonga ho fotoanany asa tanana. Dia afaka manokana ity fotoana ity androany satria na ny ankizy kely 2 taona dia efa afaka mandray anjara amin'izany. Anao kitapo kely sika ka ireto avy ny fitaovana ilaintsika amin'izany: lakaoly, hety, feutre isan-karazany, ary tsy adino ny taratasy fotsy anankiroa miaraka amin'ny chemise anankiray. Ho atomboko ary ny fanombohana anazy. Raisiko ny taratasy fotsy anankiray dia aforotro eo amin'ny apatelony. Rehefa vita izay dia alaiko ilay ambiny ety ambany dia ampidiriko ato amin'ny ity faritra misy ity tsipika namoretako an'ilay voalohany ity. Dia tsindriana tsara, mitsindry tsara. Nahazo ohatran'io izany. Dia rehefa aveo sokafako izy rehefa vita ilay fivalomany anankitelo, ny fizarantelo, dia raisiko indray ny ato amin'ny halavany. Dia aforotrintsika eo amin'ny kelikely 2 cm eo dia efa mety. Dia ny andaniny faharoa koa atao ohatran'izay. Atao mitovy izany ny halehibeny. Rehefa vita izay dia ety ambany ilay mitovy naforotrintsika nanao ohatran'izao ity, satria ity no sarony ilay naforotra voalohany dia reto anankiroa reto somary alaiko kely izy dia ampidiriko kely indray ilay fiforetiny, ampidirina kely maka ety aloha ohatran'izao. Ity anankiray ity dia ohatran'izay koa ny andaniny anankiray. Vita amin'izay ary ny kitapo kely dia aforotro miditra manao ohatran'izao ilay voalohany. Dia ity ny sarony. Io zany vitantsika izao aloha fa izao andray ety amin'izay isika aloha anaovantsika ity sarony ity mba ho lasa tsara ilay izy. Dia raisiko ny hety dia ilay eto ambony eto no tapahantsika ilay amin'ity faritra ambony ity, ataontsika mahazo boribory ilay izy mba hivoaka tsara ilay kitapo ataontsika. Izy izany izao ny voalohany. Dia atao amin'ny sisiny anankiray ny faharoa. Io izany ilay kitapo misy sarony. Mba hampatsara azy dia ndeha ho asiantsika tentina amin'izay ilay kitapo. Ahoana ny fanaovana amin'izay? Velariko aloha ny sarony. Iny ny sarony iny. Dia velarina koa ety ambany. Eto amin'ny saron'ilay avy any ivelany izany izao no ho asiantsika tentina amin'ilay feutre izay efa nomanitsika. Dia ataontsika ohatran'ny sarina kofehy ny fotran'ny ilay eo amin'ny sarony hitetehantsika anazy. Anaovana ny haingony izany dia ataontsika ohatran'izao. Vita izay ny saron'ilay kitapo kely. Iny ny sarony iny. Rehefa vita indray iny dia alaintsika ilay vatany ao ambanin'ilay sarony ity vatany ity dia ataontsika ihany koa izay ahatonga anazy ataontsika ohatra misy an'ilay sarina kofehy ohatran'ny sarony ihany. Dia ny andaniny anankiroa no vitaintsika amin'izay. Sy ny ety ambany mba manome haingo ilay kitapo kely izay ataontsika. Vita ilay kitapo kely, mila tahony isika. Alaiko ilay taratasy fotsy anankiray dia aforotro anankiroa. Rehefa vita izay dia aforotro fanefatra n'ilay izy. Dia maka hety dia tapahako izany ilay izy anankiefatra iny. Ka ny andaniny iray ihany no ilaiko anaovana ny tahon'ilay kitapo. Ity singany iray ity izany no ilaintsika anaovana ilay kitapo. Ahoana no anaovana ny tahony? Aforitra anankiroa.
dia apetrakintsika eo amin'ilay kitapo ilay izy a, dia eo ambon'ilay kitapo a atao ohatran'izao na metrahana azy a, ilay miforitra ny aty ambony a, dia anaovantsika ilay tahony, dia amin'iny a no alaiko ny feutre ilay nampiasaina, dia itsika no mamaritra izay zavatra ilaintsika anaovana an'ilay tahony. Rehefa vita izay dia alaintsika nety a, dia ho tapahintsika iny tahony a no faritantsika iny. Iny izany ny tahony. Dia iny nataoko manaraka, alaiko a iny tahony iny a dia asiako lakaoly. Asiako lakaoly mba hiraikitra tsara izy anankiroa, satria anankiroa ilay izy teo a, ilay izy naforitra anankiroa. Dia asiako lakaoly tsara eo amin'ilay faritra ny ilaina amin'ilay izy a. Rehefa vita izay a, dia alaiko indray nety a, dia tapahako ilay eo ampovoan'ilay tahony a mba ahazoana tahony tsara. Vita ny tahony a, asiako lakaoly indray mandeha. Vita ny kitapo kelintsika. Vita ny kitapo kelintsika, dia rehefa avy eo a, iny amin'izay ny tohiny, mahazo manao a izay sarotry itsika anaovana anazy sika. Ampiaingontsika izany izy. Ny azo a asiako voninkazo kely dia eto a, dia eto koa asiako a, izay ny ilaintsika an'ilay feutre, dia asiana haingony tsara. Rehefa vita izay a, azoko asiana ihany koa ny aty ambany izay tiantsika anaovana anazy, satria kitapo tsara ho antsika io raka izy. Dia eto a misy hidiny tokony atao, dia ataontsika sary a ny hidin'ilay kitapo kely. Rehefa izay a, dia alaiko amin'izay ilay chemise a, dia apetraka eo izy a, ho atao haingony eo amin'ny amboniny a ilay kitapo kely a, kolentsika eo izy a, dia azontsika anaovana haingon-trano. Dia apetraka ilay, rehefa vita amin'ilay chemise izy a, dia vita ny kitapo kely. Tsy misy fotoana ela be anaovantsika azy, fa izay haingony tiantsika anaovana anazy fotsiny. Farany a, vita ny kitapo kelintsika. Io izy rehefa vita, azontsika atao ihany koa amin'ny taratasy matevina izy a, dia azo lanjalanjaina fa ny anaty napetraka tamin'ny chemise. Dia mirary antsika mba hanao fanandramana amin'izay raka izy. Fotronjy zany fo mampitondra fahoriana, ireo babony manjo mampaniry asambarana sy fiadanam-po, tosatry azanana elatra Raitsito mamonjy ireo rerakampo, ireo voton-dranomaso votom-pahoriana, maro dia maro toko ampaherezonao za aidiray be indra fozay tony ravi nahitsana eny kioloka hanampa aretana siaza vanatrahany rambola tany kio ny tany.
ranomaso mpifalina mahatsapa fa tsisy anarana azo na famonjena afa-tsy anarany Jeso Kristy soaiany fa aolay raitsito mamonjy ireo rerakampo ireo voton-dranomaso votom-pahoriana maro dia maro toko ampaherezonao za airilay be indra fozay tony ravy nahitsa nahainy kioloka hanampa areta nasiaza vanatrahany rambola tanikio ny tany ampaherezonao za airilay be indra fozay tony ravy nahitsa nahainy kioloka hanampa areta nasiaza vanatrahany rambola tanikio ny tany miaraka antsika rehetra tratran'ity sabata zay sabata manokana natokana ho an'ny sampana fanabeazana miaraba manokana ny tsara rindra amin'izao takariva izao loha hevitra voizineto zany moa amin'ity ariva ity satria sabata ny fanabeazana dia ivoitsika mikasika ny fanabeazana miarabanao dia manasantsika rehetra anaraka izao famelabelarana hevitra torohevitra amin'ity takariva ity ia faly miarahaba ny anta-malala fotoana manokana tokoa androany satria jery manokana n'izay mahakasika ny fanabeazana izay indrindra isika dia ohatrany tena metraka fanontaniana avy hatrany aho hoe inona moa zany ny atao hoe fanabeazana ary amin'ny hoe mpiandraikitra manokana anao amin'izay sy misahanao resaka fanabeazana izay dia manahoana ny inona ny tanjo ny fanabeazana fa alohan'ny resadresantsika aloha angamba ny anta-malala dia tsara raha tombotsika mivavaka mba ahafahany rehetra mandray ny vokatsoa azo ny fanabeazana Andriamanitra. Iny azo manasantsika rehetra nondrika alohantsika hivavaka. Andriamanitro misaotranao zay satria nomenao fotoana hahafahanay miresaka, hahafahanay manoro hevitra sy mizara fanandramana ny mikasika ny amin'ny fanabeazana. Magataka anao hanome anay ny fananao masina hahafahanay manao izany rehetrarehetra izany ary ianao ny asa ao amin'ny tsirairay avy mba hahafahanay mampita ny hafatra. Petraka ifeno ampelantananao tompo malalo izao fotoana izao ary mangataka izay ny amelanao koa ny heloka mampahatosoana izay vitanay satria tonononay saka tany amin'ny anaranao Jesosy eo izany vavaka izany. Amen. Amen. Eny ary rosa avy hatrany amin'ny resadresaka izay ataontsika eto mikasika ny fanabeazana. Nametraka fanontaniana moa ianao teo hoe inona moa zany ny atao hoe fanabeazana. Andeha ary ho faritantsika kely ny atao hoe fanabeazana. Ny fanabeazana marina dia mihoatra noho ny fandratoana fianarana. Ny fanabeazana koa dia mihoatra noho ny fanomanana ny fiainana ankehitriny. Ary ny fanabeazana io dia mahakasika ny maha-olombelona, maha-olona iray manontolo, zany hoe mandritra ny androm-piainana zany ny olona anankiray dia mila beazina izy. Ny fanabeazana koa, ny fanabeazana marina koa tsara rindra dia fampivelarana mirindra ny fahafananao
le fahafahamanao ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy. Tsy fanabeazana izy zany raha ny ara-batana rery no mandeha fa ny ao ny ara-tsaina ny ara-panahy. Ary izany a eo amin'ny mpianatra zany ny fanabeazana zany dia manomana ny mpianatra amina fifaliana amin'ny fanompona eto amin'ity zao tontolo zao ty ankehitriny, ary fifaliana lehibe ihany koa amin'ny fanompona midadasika izay miandry azy any amin'ilay tontolo avy. Dia izay zany atao hoe fanabeazana. Mbola nisy fanontaniana moa hoe inona ny tanjona zany satria tena tsara be zany zay hoe famariparitana nytao fanabeazana izay. Ny tanjona zany misy anankitelo izy reto zay hoentsika. Tanjona voalohany a zay apetraka dia fanabeazana olo-pirenena vanina sy tompony andraikitra eto an-tany. Zany hoe fiainatsika amin'ny ankapobeny mihitsy zany amin'ny maha olombelona eto an-tany. Ny faharoa dia fanabeazana ny olona olo-pirenen'ny lanitra. Olo-pirenen'ny lanitra hoe io olona anankiray io tsy ny eto an-tany ihany no tokony handraindray raha manabe tsika fa be aziny izy mba anana fiainana mandrakizay any an-danitra. Dia ny fahatelo dia ny famerenatsika ny endrik'Andriamanitra, manabe ny tanora tsika, manabe ny ankizy mba hamerenana indray ny endrik'Andriamanitra zay efa simba ny fahotana eo amin'ny olombelona. Tsy fantatro raha azonao azovaina kely hoe zay raha ohatra ka. Ya tena zava-dehibe mihitsy zay satria raha namorona n'izao rehetra izao Andriamanitra dia niteny mihitsy izy eo amin'ny Genesis hoe ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ary indro tsara indrindra zany. Dia ny amerina an'izay zany tsika tsy afaka ny hita fiainana tonga lafatra eto amin'ity fiainana ity fa misy adiditsika kosa nefa ny amin'ny famerenana an'izay hoe nataon'Andriamanitra voary tsara indrindra ny tontolo manodidina antsika, isika tsirairay avy koa dia nataon'Andriamanitra tsara indrindra, nataony mitovy endrika aminy mihitsy tsara isika. Farak'ilay voalazany anta teo moa dia hoe vokatry ny fahotana dia misy ny fahasimbana na eo amin'ny tontolo iainana na eo amin'ny maha-izy azy ny olona mihitsy ny fitondran-tena sy ohatr'izay dia izay ny tena ilaina ny fanabeazana zany raha mandinika amin'ilay famariparitana ny fanabeazana resahana teo dia tena hita hoe tena ilaina zany izay resaka fanabeazana izay. Ka izay indrindra no mahatonga an'ilay fanontaniana tiako apetraka indray hoe aiza zany toerana entina manabe satria misy lafiny telo lehibe le resaka teo ary raha mijery an'ilay famariparitana teo dia hoe hovanina aiza zany toerana ahafahana manao manatanteraka izay resaka fanabeazana izay. Misy anankitelo zany zay le hoe tokotelo mahasamandro ny toerana izay anatanterahana sy anaovana ny fanabeazana. Voalohany dia ny tokantrano, ny ray aman-dreny, ny ao an-tokantrano zany no toerana. Faharoa any an-tsekoly, hovelabelantsika le izy fa tenaiko fotsiny le toerana. Ny fahatelo dia any am-piangonana. Dia eto zany zao dia ohatran'ny manararaotranao tsara rindra hoe amin'ny mareny mpianakavinanao. Resakitsika teo tokantrano zany no toerana anankiray anabeazana. Dia tiako mba hitondra ny heviny izy ny mikasika izay hoe tokantrano, manahoana ny fanabeazana ao tokantrano. Raha mahakasika an'izay resaka hoe fanabeazana ao tokantrano izay tena marina tokoa hoe ny tokantrano no sekoly voalohany ho any ankizy satria ao no mametraka ny fototry ny fiainam-panompona. Zany hoe vao mitsiry ny fitiavan'ilay ray na ilay reny hoe fankatia izy ireo dia efa manomboka ny fanabeazana. Any am-boaka dia efa misy ny fanabeazana ary rehefa tonga eto an-tany miaraka aminao ilay zaza dia efa ianao ny modely voalohany alainy tahaka amin'ny zavatra rehetra. Dikan'izay zany ohatrany hoe amin'ny voalohany mantsy zany latsaka ny telo taona ilay zaza dia ohatrany hoe ianao no
ohatrany hoe modeliny zay ataonao no fatany hoe mety zay ataonao ary rehefa aveo ary ianao rehefa mihoatra ny telo taona le zaza dia mbola ianao ihany koa mbola anontany ianao hoe neny eo mety fety rehefa manomboka mianatra amin'ny telo le zaza zany hoe mbola guide de conscience ihany koa zany tsika ray aman-dreny amin'izay zany zany hoe ny fanarenana ny zanak'olombelona zany a dia manomboka amin'ny fianakaviana raha hoe satria misy an'le resaka teo hoe vanina iainao anatin'ny fiainana feno filaminana zany tsika amin'izay hoe vanina izay a dia hoe ao amin'ny fianakaviana zany a zany hoe asan'ray aman-dreny zany zay zavatra izay zany hoe ny fahatsaran'ny fiarahamonina zany ny fandrosoan'ny fiangonana zany ny firoboroboan'ny firenena zany a dia miankina avy amin'ny fiainan'ny tokantrano tsirairay avy zany hoe ny azo nyvanikolakana moa ny fitenenana dia ny tanandriny no tsara makasitraka anao tsara rindra raha toizantsika kely le izy dia zao izy hoe ny ray aman-dreny a ihany no mbola fiarovana tsara indrindra afaka misoroka ny fandraisana ankizy anjara amin'ny fitondrantena mampidi-doza tahaka ny fidoroana zava-mahadomelona sy ny fisotrotoka zay hitantsika amin'izao fotoana izao ny fanaovana firaisana ranofo mialohan'ny fanambadiana sy ny fikorontanana eo amin'ny lafiny maro samihafa dia ny ray aman-dreny ihany zany hoe zay mahatonga le ny tokantrano zany no manomboka ny fanabeazana somary ndresaka kely moa ianao teo le hoe firaisana ranofo aloha loatra tena marina mihitsy zay zavatra zay satria ao amin'le fahefa-taona le zaza dia misy an'le antsoina amin'ny teny vahiny moa izy io hoe complexe d'Oedipe ao zany misy an'le hoe mitady fitiany amin'ny ray ny ankizy vavikely a dia mitady fitiany amin'ny reny ny ankizy lahy kely dia ao anatin'izay zavatra izay zany a raha banga izay fitiavana izay dia any amin'ny faharoa ambin'ny folo taona indray zay a mirongatra dia amin'ny fotoana iny nefany a le banga any amin'ny afo izy no hitady an'ilay famenoana raha ohatra zany fiainam-pikorontanana tsisy firindrana tao amin'ilay tokantrano a dia tena tsy nole zaza io fa zavatra efa tafapetraka tany amin'ny fahazazana dia miseho azy rehefa melebeleka izy zay moa le hoe tsy ny tokantrano ihany tokoa manabe fa misy zavatra ihany koa raisina avy any velany dia mora be le mandraina avy any velany ka zay mihitsy kanefa ny antso atsika zany ray aman-dreny malala dia zao hoe ny tokantranontsika no toerana fanabeazana voalohany indrindra ary tsara indrindra ho an'ny zanakitsika dia manasa atsika ray aman-dreny zany mba handray izay ataontsika hoe adidy nefa tsy maintsy ataontsika manoloana ny taranaka izay men'Andriamanitra atsika raha toizantsika le izy zao dia toerana anankiray izay ndresantsika teo koa dia ny fiangonana ia raha tiatsika araka efa toy n'le resaka tsika teo ihany le hoe misy mpanoratra anankiray zao dia niteny mihitsy izy hoe Lisa Berdelet dia tena niteny an'izao teny zao mihitsy hoe raha tiatsika ny anana fiangonana matanjaka dia aoka atomboka izany fanabeazana zany ao zany no anomboana raha tianao zany hoe atanjaka ny fiangonana izay misy anao a dia ndaontsika hiaraka nomboka le fanabeazana dia mifandray amin'le hoe any an-trano manomboka le izy a ny fiangonana zany tsy hoe ao no nomboka fanabeazana tsy ao am-piangonana fa atombohy any an-trano ilay fanabeazana dia miseho aty amin'ny fiangonana izay firindrana izay zany hoe vokatra ihany zany mitazana aty am-piangonana fa tsy hoe ao am-piangonana no anatanterahana fanabeazana fa fanamarianampy zay fanamariana kely zany hoe mifanampy miara-mirindra zany le izy hoe mandeha ny an-tongatrano mandeha ny any am-piangonana resantsika zao hoe mifameno ny ao amin'ny sekoly zany hoe raha mahita zao tsika rehefa mianatra ny zanatsika manomboka zany le fanabeazana ny tokantrano dia mirindra miaraka amin'izay satria tsika makany am-piangonana ao am-piangonana misy ny sampana maro samihafa afaka manabe zanatsika fa indrindra tarana amin'izay rehefa le bebe ny ankizy
makany an-tsekoly izy ary eo ny toerana angamba rehefa le bebe izy a io ny toerana zay hijanonany ankizy ela indrindra maharitra eo amin'ny adiny 9 na adiny 7 izy a any am-pianarana rehefa manomboka le bebe izy a mihoatra n'izay ka eo zany tsika no mila mitandrina ilaina ny ankizy makany an-tsekoly a fa ilaina mila mitandrina zao manko izy ity zany dia ohatran'ny fambolena anankiray raha mamboly ianao mamboly tsaramaso ny volotiana hotsiny koa zany dia tsaramaso ny dikan'izay mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona zany a ny vokatra tianao itsimoka androbona amin'ny zanakao dia miankina amin'izay ny toerana ambolenao a ny toerana ny fividiananao ny toerana izay ambolenao ny fanabeazana ho an'ny zanakao dia araka le tenin'ny tsara rindra teo hoe ny azo vanikilakana ny tanina andreny ny tsara dia mila mitandrina koa zany sika ray aman-dreny mba tsy sanatria hoe namafy ianao dia zavatra hafa ny voaka avy eo ary io ara moa indraindray maha-olombelona miezaka sika mamafy fa misy any ake ny indrokely fa dia Andriamanitra mataotsika mpanabe voalohany ambony tsika rehetrarehetra zay zany hoe tena mila zay le hoe tokotelo mamasana andro ny tokantrano fiangonana ny sekoly satria taditsio fa isika manongotra foana ny ataotsika amin'izao vokatry ny zavatra mandrobona eo amin'ny ankizy ka izao raha tiatsika no tsy abe aidratsy ny aidratsy tsy maintsy misy foana fa zao andao ampitombotsika le votsara ambolena dia amin'izay fotoana izay rehefa mandrombona ny votsara dia mba mora ny manala mahita fifaliana ianao zany manala le aidratsy a fa mba raha ohatra matsy le aidratsy indray no mandrombona be diabe eo a dia tena kivy be mihitsy sika ray aman-dreny dia alao hery ray aman-dreny a misy zavatra tena hoe mila mampita sotoavina sy modely isika zany a dia zao a isika no alaina tahaka voalohany indrindra isika mareny dia zany no alaina tahaka amany mpitarika ny anivon'ny fiangonana dia alaina ankizy tahakatsika any an-tsekoly mpanabe dia modely zay ale tahaka mampita soatoavina ozy izy mampita soatoavina amin'ireo taranakitsika ireo a dia ny rariana hoe mba ho tafitany amin'ny ankizy zay fanabeazana marina zay efa napetraka tsika taria alotariny tanjona zany ao amin'ny fiangonana ivirena kely angamba le ao amin'ny fiangonana misy boky anankiray zay namoaka an'izao teny zao hoe tsy misy zava-dehibe mihoatra ozy izy a ny fanabeazana zanatsika sy ny tanoratsika zay zany ray aman-dreny malala ary mpanabe isana fa zay zava-dehibe indrindra mihoatra ny zavatra rehetra dia aoka ny fiangonana ifo sy ampiseho fahalalana lalina amin'ny sehatra eo dia satria nahoana ozy izy satana sy ireo miaramila dia vonona tanteraka ametraka ny tanoratsika ho eo ambany faneva maizy ny fahampitehana sy ny fahafatezana dia miantefa amintsika tsirairay avy zany afatra izany hoe anabentsika dia aoka ho beazitsika arak'izay azo atao eo ambany fitarian'Andriamanitra ny taranakitsika mba olombaniny izy ary tsy andova ny tany ihany fa andova ny lanitra vaovao ny fiainana mandrakizay eto ampamaranana dia teny anankiray ao amin'ny baiboly no tiako isariana zay tsika ray aman-dreny ny mpanabe isany ao amin'ny apokalipsy 7:11 tsara rindra misy teny manao hoe haitsika rehetra ny afatry ny anjely telo matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana matahoran'Andriamanitra indraindray sao dia metefa amintsika ny fitsarana ary ho tsaraintsika tsirairay avy ka aoka ny rehefa ho avy Jesosy zany andalo amin'ny fitsarana ny anarantsika ray aman-dreny aoka mbo zavatra tsara reny hitsaran'Andriamanitra atsika fa tsy sanatria fangidina no hitsaranantsika hoe ianao dia tsy nanabe ny zanakao toy izao sy toy izao ary eo amin'izay fanabeazantsika ny zanakatsika izay dia
dia aoka mezatsika voninahitra n'Andriamanitra le izy omeo voninahitran'Andriamanitra ny fanabeazana izay ometsika ireo taranakitsika asa raha mbola misy ambarany tsara indrindra amin'izay fameazana zay amba dia zao hoe tsarofy fa raha ho avy tsy ho ela ny andromilandra Jesosy teny tokana ihany no azontsika teneny dia hoe indreto izahay sy ny zaza izay nomenao anay tsy afaka hitondra ny trano isika tsy afaka hitondra ny fiara isika tsy afaka hitondra na ny fitafiana izay anaovako ankehitriny fa izao ny zanako io ihany ny azoko entina migantra ka izao sao reny amin'izay fotoana izay nge tsy afaka nenao nintsontsika tsy afaka itsony fa teny mbola men'Andriamanitra fofinaina ianao raha vavy mbola men'Andriamanitra fofinaina ianao raha nadady izao manana didy lehibe isika amin'ny fanabeazana ireo zaza na tsy nalaoko ny kibonao ary fa nampandreketin'ny tompo anao ireo zaza ireo zao ny fotoana mety indrindra mbola tsy tara mety arak'ilay tenin'ny tsara indrindra teo hoe isan'andro antsika manongotra foana manongotra dratsy mbola tsy tara ny fotoana satria zao fotoana mety indrindra narenantsika ny fanabeazana ampitaina amintsika fiangonana ny afatra ampitaina amintsika ray aman-dreny ampitaina amintsika mpanabeany amin'ny sekoly manana diditsika ary zava-dehibe izay adiditsika izay ozy izy amin'ny de misy teny anankiray manao hoe zava-dehibe tsy maintsy atao ny fanabeazana dia maniry ny raha atsika tsirairay avy mba samy havita be amin'izany fanabeazana izany ary Andriamanitra ny anampy atsika tsirairay avy eo amin'ny fanabeazantsika ny taranakitsika izay ho avy dia misaotranao tsara rindra nanaiky mpiara-miasa tamiko tamin'ity takariva ity ary misaotra an'Andriamanitra tsika satria totosa somatsara izao fotoana izao ka entsika maranana azy dia manasa ny tsara rindra mba hitondram-bavaka tsika ireo ray aman-dreny izay mpanabe voalohany ireo mpanabe ao anivon'ny fiangonana ny mpanabe ao anivon'ny sekoly izay tsika voakasika izay anarana izay hoe mpanabe andaotsika hivavaka ary hivavaka ihany koa an'ireo taranakitsika izay hobe azitsika mba ho tratra ny tanjona dia ny androvany izy ireo ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao ia manasanao ary hiaraka hivavaka isika Jehovah-Andriamanitra ny tsara fo masina indren-danitro dia rasy mankalaza ny anaranao ary mamivoninaitra anao satria tanteraka izao programa anio sabata hariva izao manana adidy lehibe tokoa izahay amin'ny iraka izay mpanaovinao anay ny amin'ny fanabeazana ny taranakay Jesosy malaro tsy amikelina ampantanjahana fa mifanahinao rery ihany no ahafahanay manatanteraka izany fanabeazana izany koa mangataka ny fanahinao masina ary izay ho amin'ny mpanabe rehetra ho amin'ny ray aman-dreny rehetra ho amin'ireo mipetraka amin'ny toeran'ny fanabeazana eo anivon'ny fiangonana rehetra Jesosy eo meo anay ny fahendrena avy aminao ahafahanay manatanteraka ny hiraka mba ho tanora ankizy vanona ny ankizy izay raisinay ny tanora izay eo ambanin'ny fitantanana izay apetraka ao aminay koa miangavy manokana anao Jesosy eo toroy lalana izahay amin'ny mahamodely anay dia izay no ilaina tahaka voalohany ka miangavy ary izay aoka ianao Jesosy eo no modely ho alainay mpanabe tahaka ka hitombo tena vatana fanahy eo aminao ireo ankizy ireo tanora ireo zaza izay ampandreketinao anay tsirairay avy mangataka manokana ho andray aman-dreny tsy mora ny fanabeazana amin'izao fotoana izao ka izay indrindra no angatahana ny fiasa ny fanahy manokana amin'ny ray aman-dreny satria vokatry ny adi-piainana vokatry ny rotorotom-piainana sy ny asa mandrara dia matetika adino ilay ankizy ao tokantrano kanefa io ihany ireo zanaka ireo ihany no afaka hoentinay any an-danitra koa
amboary zahay jesosy a amboary zahay mba ahifeny fotoananay ahifeny fihetseponay ahifeny zavatra izay ataonay ka mba hanokana fotoana ho an'ireo taranakay izay a mba ho tafapita amin'ny fanabeazana ny sekolinao rehetra iangaviana tanandro ianao jesosy io midira ianao an-tsehitra ny fandrindrana rehetra ny anany arabola na ny ara-pitaovana na ny zavatra rehetra jesosy io asehoy amin'ny sekolinao ny voninahitrao ary matoky sy ny fary mpanabe any ny fiangonana dia tena mitokotelo mahamasana andro tokoa ny ray aman-dreny ny mpanabe any ny fiangonana sy ny sekoly tonga ny ankizy ho ankizy tanora vanina ho anao jesosy ka ifampitantana itsenanao mpandreseny amin'irao lanitra izay tononona saingatana amin'ny anaran'i jesosy kristy samy vavaka izany amen amen. Alalani fiada
Riavana malala mbola ambifalina indray no iarahako aminao amin'izao fifarany sabata mahafinaritra izao. Sabata manokana ity sabata ity, sabata izay nafasika nandray fitahina manokana araka ny teny fikasana izay nomen'Andriamanitra antsika. Ary maniry indrindra raha maniry mba ho tanteraka misy tokantranony ny teny fikasana hoe raha manao ny sabata hoe fahafinaretana ianao dia ho fahanako amin'ny lovan'ny Jakoba rainao sady ho asandro amin'ny avoana amin'ny tany. Izany riavana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 8:13 sy ny 4:10. Ho maniry ny raha maniry ho amin'ny tsirairay avy amintsika ny izany teny fikasana izany. Amin'izao fiavarany sabata izao, sabata manokana ny fanabeazana, dia tiako ny sarika ny saitsika ny mahazava-dehibe tokoa ny fanabeazana. Hoe manahoana moa izany isika izay beazina ampianarina, satria manko ranomarina dia tsy mifidy taona ny fanabeazana fa ny tsirairay avy, tsy ny ankizy ihany zany, na ny tanora na ny lehibe, fa na ny antitra koa riavana, na ny zokiolona dia mbola beazina mandrakariva ao anatin'ny sekoly ny Kristy. Ka izany tiako isarenana saitsika androany hoe hipetraka eo amin'ny toeran'ny olona izay beazina isika dia tokony hanao ahoana rea ny fihetsitsika manoloana izany. Lehilahy iray malaza ao amin'ny Baiboly, Mosesy. I Mosesy dia lehilahy izay atao hoe nanana ny fiainana izay miavaka, satria nahoana hoe ianao tao anatin'ny vanim-potoana izay natongavany teto an-tany dia nisedra ady sarotra ny ray aman-dreny. Raha ilay mpisaran-tsaina izany hoe reny bevoka, mitondra voka ao anatin'ny olana, ao anatin'ny tebiteby. Indrindra fa ny tebiteby tamin'izany dia ny hoe raha vao zazalahy no ateraka dia iny fa efa vonona ny miaramila Egiptianina, ny sambotra ka hamono zazalahy ateraka rehetra araka ny lalàna sy ny didina avoaka ny mpanjaka. Dia raha ianao zany zao vehivavy efa niteraka mahatsapa izany tsara hoe raha ianao no eo amin'ny toerany tondra voka ao anatin'izany tebiteby, tsaina asa saina hoe raha zazalahy no ateraka dia hoe sorona ho vonono. Piavana tao anatin'izany Mosesy no niforona tao Akiby, tao Amboka. Na izany tsy izany anefa dia zao niavaka Mosesy satria nivavaka ny reniny sy ny rainy, dia izay vavaka izay no miaro azy. Ka na dia teo azy ny mety ho adi-tsaina sy ny tebiteby-tsaina ny ahiahy na azo ny reny, dia Andriamanitra kosa teo no nivalim-bavaka dia niaro any Mosesy izay tao anaty. Tonga ary ny 9 volana teraka soamantsara ary ny reniny Mosesy. Ary dia zazalahy no nateraka. Riavana tao anatin'izay dia niezaka nanafina reto ray aman-dreny, nafenina nireo mpifanolo-bodi-rindrina, nafenina tamin'ny Egiptianina ny fahaterahana. Tsy haiko hoe ahoana natao tamin'izany fotoana zany, fa teo amin'ny 3 volana dia azo nafenina le voavina le zaza. Fa rehefa tapitra kosa ny 3 volana dia nanomboka tsy hay nafenina intsony. Dia voatery natao zay fomba hiarovana ny zaza, ka nanao arona tsara tarehy mafy dia natao tao ny zaza dia nalefa teny amin'ireny ranony ely. Dia ny zoky vavy antsoina hoe Miriam no mba nijerijery sy mitazatazana an'ilay arona misy an'ilay zazalahy kely. Tao anatin'izay dia hitany zanakavavin'ny mpanjaka Farao ilay zaza. Ary rehefa hitany dia fantany hoe zanaka Hebreo ity araka ny didin'ny dada, tokony ho vonoana, saingy jereny le zaza nahafatifaty, nahafinaritra azy. Dia nalainy le zaza ary izy moa mahazanaky ny mpanjaka azy dia afaka niantaanta tamin'ny dada hoe dada aleo ty mba ho zana, ho tezaiko ity. Nanaiko moa ny dadany dia lasa zanaky ny zanakavavin'ny Farao zany le zazalahy kely. Ary dia nantsoina hoe Mosesy. Hainareo ny dikany hoe Mosesy? Ny dikany hoe Mosesy dia nalaina tamin'ny rano. Azo dika ihany koa hoe novonjena tamin'ny rano.
zao anefa nahafinaritra naverynakany amin'ilay reny zay niteraka azy ny zaza ary de le reny a no nitaiza azy tanatiny 12 taona 12 taona no tezay nitsokebeda mosesy ary efa tapitra 12 taona de narefa nivery to amin'ny lapany mpanjaka manomboka teo indray a dia ny zanakavavy ny farao no topokevitra ny amin'ny fanabeazana ny mosesy ary dia nampianarina ny mosesy avokoa reo izay very ny zanakavavy ny mpanjaka fa tokony nianarany tao Egipta. Zavatra nahavarina ny zanakavavy ny mpanjaka nefa de zao zay rehetra nampianarina ny mosesy de mora hainy, zany hoe kingasaina zany mosesy ary mora nahay. Vokany a de nampianarina ny mosesy daholo zay taranja misy rehetra tao Egipta, nampianarina ny mosesy. Nahavarina de zao zay tsy nianarany ihany a no tsy hainy, fa zay nampianarina azy dia hainy daholo. Mahafinaritra ry havana. Ateny ho jerentsika ny voalazan'ny ten'Andriamanitra mahakasika mosesy manoloana ny zavatra nampianarina azy. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 7 no anasako anao. Dia raha tsika mijery ny asan'ny apôstôly 7 dia amin'ny 2:20 ihany a no vakisika. Ary mosesy nampianarina ny fahendrena rehetra no nanay Egyptianina. Zay ny tapany voalohany. Averiko. Ary mosesy nampianarina ny fahendrena rehetra nanana ny Egyptianina. Ry havana, dinio tsara izany. Manana fahafahana zanakavavy ny mpanjaka hampianatra ny zanaka natsangana ity dia mosesy. Rehefa nampianarina zavatra ray mosesy a hainy, nalefa manaraka hainy, zay nalefa teo hainy daholo, ka dia nampianarina ny fahendrena rehetra nisy tao Egipta izany a mosesy. Iza moa Egipta? Egipta tamin'izany fotoana zany ny firena faran'izay matanjaka indrindra teto ambonin'ity tany ity. Raha ampitahaina ny firena matanjaka amin'izao fotoana zao a dia azo lazaina hoe tahaka ny États-Unis amin'izao fotoana zao. Dia ilay misary an-tsaina zany ny hoe ankizy iray, tanora iray, mpianatra iray a ampianarina any États-Unis ka dia ampianarina azy daholo ny taranja rehetra misy ao États-Unis. Nahavariana ry havana, i mosesy a dia tena kingasaina ka hainy daholo a zay nampianarina azy. Rehefa nampianarina azy reny zavatra be lehibe ireny dia jerentsika ny tapany faharoa amin'ilay indininy teo. Asan'ny apôstôly 7:20 a dia ny tapany faharoa. Ary nahery tamin'ny teniny sy ny asany izy. Ry havana, manahoana tsara hoe nahery tamin'ny teniny sy ny asany a mosesy. Ry havana, ao anaty zao sabata manokana ny fanabeazana izao. Ka didio tsara fa ao anatin'ny sekolin'i Kristy isika mianakavy. Ary maniry koa raha maniry Kristy Jesosy ny ampianatra antsika taranja be dehibe zay ilaina ahafahantsika miditra ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra. Noho izany a dia ndianao tahaka ny mosesy isika. Anaiko ampianarina. Ninona taranja aroson'i Kristy manoloana antsika dia manaiky ho ampianarina. Ary rehefa ampianarina isika dia mba anao tahaka ny mosesy, anana finiavana, anana fahazotona mba hahatonga antsika hahay ka hahery amin'ny teny sy ny asa tahaka ny mosesy. Ka rehefa tonga Jesosy dia hita asianao zay nanaiky nobeazina tao amin'ny sekolin'i Kristy, nanaiky nampianarina reo taranja isan-karazany zay naroson'i Jesosy teo amin'ny fiainantsika, dia hita isika fa nahery tamin'ny asa sy ny teny dia antefa amintsika ny tenin'i Jesosy Kristy manao hoe tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendrena ho mpanapaka amin'ny be, midira amin'ny fifaliany tomponao. Izany ry havana ny faniriko mba hiantefa aminao izany teny izany, satria ianao
nanaiky mibeaziny Kristy ao anatin'ny sekoliny ka manaiky io karazana taranja nalefany dia nanaiky ianao fa tsy monomonina, tsy miemotra, tsy nialan-daharana fa nilofo, nitozo tao aminao ny finiavana dia indro anao fa tafita somatsara afampanadinana dia hiditra amin'ilay fanjakan'Andriamanitra zay efa nomany. Ny tompony hitay ianao, votratra-nao izany tanjona izany no ny fahasoavan'Andriamanitra. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Ray ny masina, tsara indrindra ny an-danitra. Misaotranao manokana izahay ny fahasoavanao sy ny fitiavanao anay. Nomena ity sabata manokana ity izahay, sabata ny fitahiana, sabata fanomandrotsaka fitahiana ho an'ny zanakao anatin'ny herinandro vaovao zay ho avy. Tanterao ary ny teny fikasànao. Fahano amin'ny lovan'i Jakoba rainay izahay. Ary koa asandrato amin'ny avoana amin'ny tany izahay, fa izany ny teny fikasànao. Akoatr'izay koa dia mbola misaotra ny amin'ny sabatany fanabeazana. Misaotra ny amin'ny fanabeazana izay ataonao anay. Misy isan-karazany ireo taranja, fa izao manaiky izay no beazinao, manaiky izay no ampianarinao tahaka ny Mosesy izay nanaiky, dia beazo zahay. Ary mioery anefa mba ho tafita ao anatin'ilay fianarana, ka ho tahaka ny Mosesy, ahery amin'ny asa sy ny teny no ny fahasoavanao. Mankasitraka ny amin'ny valim-bavaka izay efa nomaninao anay, satria ny vavaka dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lisa